baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Mahatalanjona ny fitantanan'Andriamanitra antsika, matoa sika mbola tafahoana androany. Koa dia ny voninahitra sy ny dera dia atolotra ho an'izany Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo izao zany. Ankasitrahana ny fahaliananao namako. Miaraka aminao eto ny namanao Richard Andrianjatovo. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao ny tenako. Hitantsika tamin'ny manaraka makasika an'izany fanahy masin'Andriamanitra zany. Tsy hery fotsiny izy io, tsy rivotra araka amin'ny fampianarana hita eto sy eroa, fa tena persona anankiray ao amin'Andriamanitra telo izay iray. Koa hotohizantsika indray ny fianarana ny soratra masina amin'ity ity. Manaona tokoa moa ny amin'io fanahy masin'Andriamanitra io. Mialohan'izany aloha dia angataka amin'ny fanahy tokoa sika mba hombantsika ary hanokatra ny saintsika, hanositra molotro mba ho fantatro izay tena sitrapon'Andriamanitra ary ho ekenao izay tena sitrany. Koa dia hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra fa narovanao zay ary afaka miona tamin'ity androany ity. Fantatrao ny maha-olombelona tsy tanteraka ary manaika an'izany zay. Tena manaika tsy tanteraka aho, mpanota aho. Noho izany amindreo fo aho avelony heliko. Ty namako ty anko mba avelony fahatsoany, avelony tsy fombiazany. Metezanao hitahy azy, hitahy ny ankonany, zay rehetra mahakasika azy rehetra. Ianao no oka loalaranay vodilarana ary hiaro sy tantana anay manoloana ny fahatezerany Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Hojerentsika ary hotohizantsika ny fianarana mahakasika an'io fanahy masina io. Dia manasa anao mba hanana valianana trany. Araka ny voalaza tany aloha dia tena manana maizy azy amin'ny fanahy masina. Satria efa nianarantsika teto ny hoe izy io dia manana saina, ary izy io ihany koa dia manana fihetsem-po. Fa ny fahatelo izay efa nilazaintsika tany aloha fa hojerentsika amin'ity an'io ity dia ny sitrapo. Io fanahy masina io dia manana fanomezam-pahasoavana manokana izy io. Araka ny voalaza ny Korintena 2:12. Miteny tsara mihitsy izy ao amin'io toko anankiray io fa maro be ny fanomezam-pahasoavana azony zaraina ho an'ireo izay manompo an'Andriamanitra. Ary ny fizarany an'izany dia tsy antery fa amin'ny sitrapony irery ihany. Zay le tsy mampitombona an'le hoe rehefa mandray ny fanahy masina n'olona dia tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ary rehefa tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra n'olona dia terena hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, hantsoina makeny amin'ny pilipitra, dia terena hivavaka mba hiboeriboerika fiteny. Tsy ara-baiboly ireny. Fa ny fanahy masina dia manome ny fanomezam-pahasoavany araka izay sitrapony. Ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ny anton'ireny fanomezam-pahasoavana ireny fa tsy ho deradera akory. Zay angaviako anao hojerenao, vakinao, ampitoniana tsara ny voalazan'io toko nomenanao teo eo. Raha miresaka an'izay sitrapo izay ananan'ny fanahy masina izay antsika, dia io fanahy masina io ihany koa dia mahavita mitarika sy miantso ary indraindray aza mandrara mihitsy. Rehefa tsy araka ny sitrapony le zavatra eritreretintsika ho atao. Tranga anankiray milaza an'izao zao ny voalazan'ny asan'ny apôstôly 13, ny andininy 2 sy ny 4. Asan'ny apôstôly 13, ny andininy 2 sy 4.
Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianina ireo, de hoy ny fanahy masina, hoy ny fanahy masina. Hitanao am'izany io fanahy io de afaka miteny, hoy ny fanahy masina. Atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa zay efa niantsoko azy. De ny 14 miresaka, rehefa nirahan'ny fanahy masina izy roa lahy, de nidina nakany Seleokia ka niondrana antsambo hankany Kiprosy. Io fanahy masina io ihany koa zany dia mavita taridalana, miantso ary mandrara mihitsy aza indraindray. Mbola azonao jerena ihany koa ny asan'ny apôstôly 4:12, ny 9 sy 7. 4:12, ny 9 sy 7, fa milaza izy io fa rehefa noraraha fanahy masina tsy tory ny teny tany Azia izy, de nandeha namaky ny tany Frizia sy Galatia. Ka efa tonga tany amin'ny tsisy ny Misia, dia nitady ankany Bitinia izy fa tsy navela ny fanahiny Jesosy. Mandrara. Ampio ny Romanina 9, ny 9:14 zany, de azava aminao izay fitarian-dalana sy antso ary fandrarana ataon'ny fanahy masina zay. Ny fanahy masina ihany koa de afaka misolo toerana. Misolo toerana. Efa nivakintsika tany aloha tany ny Jaona 4:12, ny 9:9 sy 7:10. Miresaka Jesosy tamin'izay fotoan'izay hoe izaho angataka amin'ray, de izy hanome anareo mpananatra hafa ho eo aminareo mandrakizay. Rehefa niresaka zany Jesosy moa dia fotoana mialony ny andehanana niakatra izay. Io no isolo tena azy eto amin'ity misy antsika ity indray. Hanoy ny fandresen-dahatra ny mpanota. Fanahy masina raha ohatra ka hery fotsiny na rivotra fotsiny de tsy afaka anao an'izany. Afaka mandresy lahatra izy araka ny voalazan'ny 9:9 amin'ny Jaona 4:12, ny 9:9. Ary farany de manome hery ho entina manompo ireo izay miankina aminy ihany koa izy. Andao ane ho vakintsika ny Lioka 4:20, ny 9:7. Lioka 4:20, ny 9:7, toy izao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro zaho mampitondra ny teny fikasan'ny raiko ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Tena manome hery entina manompo ho an'ireo izay miankina aminy tokoa io fanahy masina. Manompoko izao ary de tsarovy alohan'ny amaranako azy. Fa ny fanahy masina de tsy hery fotsiny, fa persona anankiray amin'Andriamanitra telo izay iray izy. Afaka mizara aminao ny fanomezam-pahasoavana izy araka ny sitrapony. Mavita mitaridalana anao ihany koa izy. Miantso anao izy, mandrara anao izy amin'izay zavatra tsy tokony atao. Tokony hiankina mandrakariva amin'ny fanahin'Andriamanitra izany izaho sy anao. Misy zavatra ho atao ve? Eritreritra ve? Programa ve? Drafitrasa ve? Ankino amin'Andriamanitra ary angatao mandrakariva amin'ny fitarian'ny fanahy masina. Mba ny fanahy masina tokoa ny taridalana. Na mandrara, na maniraka mihitsy. Io fanahy masina io ihany koa de voalaza fa misolo tenan'i Jesosy Kristy satria Jesosy efa niakatra any an-danitra, de ny fanahy masin'Andriamanitra zany no eto. Zay mahatonga ny Jesosy miteny hoe omba anareo mandrakariva aho amin'ny alalan'ny fanahy masina. Afaka mandresy lahatra io fanahy masina io. Mandresy lahatra amin'izay zavatra atao. Tsy mety ty Ty mety Zao ny tokony ho ale Ary farany eo amin'ny asa izay tanterahantsika. Eo amin'ny fitoriana ny filazantsara izay ataontsika. Tsy amikerina amin'ny fatanjana io, fa amin'ny fanahiko Jehovah Tompo maro. Manome hery ho entina manompo ny fanahy masina. Aza mandeha raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Aza mandeha raha minery ny tenanao manokana, fa miaraha mandrakariva amin'ny fanahy masina. Hatreo ny fiarahako aminao amin'ity anio ity. Ivavaka isika.
misaotranao zay raina izay ny an-danitra nomeno anay ny fahalalana ara-baiboly fa tena zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ny fahafantarana ny fanahy masina. Koa mieteza ianao hamindra fo aminay tamin'ny fanaovanay tsinitsinina n'izany persona anankiray ao amin'Andriamanitra telo izay raizana. Mieteza anao hamindra fo hiantra ary hamafany tsy fombiazanay rehetra. Amin'izao sisy izao dia mieteza ianao hombanay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Atreo indray ny fiarahako aminao amin'ity anio ity, mametraka mandra-piona aminao ny namanao Richard Jatovo. Manao veloma, finaritra anao namako. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ra-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Jatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?